avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Asa fampiororona fa tsy politika intsony ny zava-misy ka hoentitra ny fikarohana sy ny sazo androna vandoza ho ny filohan'ny fanavaozana manoloana ny tranga nalatr'olona miseho ankehitriny. Hosakana androtrano kahalamana eo sy manaparitaka sarisary mihetsika mamofady araka ny tapaka nandritra amin'ny filakevitra minisitra ireo izay isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Mitaky ny anafoanana ny vidy lavanila farany ambany napetraka ny fanjakana ny mpisihatra vanisava, fepetra izay manimba ny tsena ary efa namotika ny siam-piariana hatramin'izay. Fisolokiny ireo laza adina miely amin'ny tambazotra tserasera tao anatin'izay andro vitsy ny atriana ny fanadinana BEPC izay ary efa misy ny fanenjehany lotomponantoka amin'izany. Anvelany sia mafindray ny ady eo amin'ny Etazonia sy Iran manomboka izao raha somary nangina herinandro vitsy ho ny filoha Amerikanina androany nadritra ny fivoriny OTAN ny antsiprian'ireo. Ankasitrahana hatrany ianao tsy misaraka amin'ny fitalavitra kolo amin'izao oro izao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampiralam-bavao manasa anao avy hatrany hanaraka ny antsiprian'izay. Vaovao mifandraika amin'ireo tranga na halatr'olona eto amin'ny firenena avy hatrany no hanomboantsika ny fiarahana. Natsangana avy hatrany ny centre opérationnel samy hafa nampitomboana ihany koa ny isan'ireo mpitandro ny filaminana ahetsika manerana n'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Enitra ny fisavan'ireo fiara mampiasa vitre fumée gyrophare na cocarde. Ireo no isan'ny fepetra fiarovana napetraka ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika manoloana ny trangana halatr'olona miseho ankehitriny. Asa fampiororona fa tsy politika intsony ho izany zava-misy ka hoentitra ny fikarohana sy ny sazy ampiarina ho an'izay navandoza tsara soarvelo no mitatitra ny antsiprian'izay. No mafisina ny fepetra niraisina manoloana ny rara alajaza izay miamirongatra amin'izao fotoana na ny lafi ny fanaraha-maso sy fiarovana na ny mikasika ny fikarohana ireo mpanao ny asa ratsy. Isan'izany ny fametrahana centre opérationnel, fampitomboana isa ireo mpitandro ny filaminana manao ny fisafoana sy fiarovana, famerenana ny andro-masim-pokon'olona. Zivanina ihany koa ireo fiara voarafitry ny lalàna afaka mampiasa vitre fumée na ny gyrophare sy ny cocarde. Ankoatra izay, averina miasa ny andro masim-pokon'olona isa-bokotany ary naneho favononana anohana arabola amin'izany ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika. Na izany, miantso ny fiara miasa ny rehetra anamora ny asa fikarohana ireo nahavandoza ny fitondram-panjakana. Manetana ny tsirairay mba ho lasa ho acteur de sécurité avokoa ny olona rehetra. Tsy lavitra antsika ny ireny ao fiarahamonina misy atsika izy ireny ka andao raisina ny didy miaraka. Tô tsapa ankehitriny dia tô resa-bola sy fitiavam-pahefana no antony ao ambadika ao anatiny ihany koa moa le ara-tsi-panahy mety au règlement des comptes ihany koa. Fa misy ihany koa ara-politika ao ambadika ao. Fa misy ny te androbaka fahefana, ty fahefana, te verina amin'ny fahefana, te angalatra fahefana dia ny zanakitsika no ataony sorona. Misy zany.
isitraka fanomezana manokana ireo rehetra manome loharanom-baovao maripotitra sy mitombona momba ity raha ity ary arovana ny momba azy raha ny fampitambavao hatrany tsy politika intsony fa fampiororony zao zava-misy izao ho ny filohan'ny fanavozana amin'ny teny vahiny hoe terrorisme efa zay ny zavatra misy hoentina ampisehoana amin'ny communauté internationale angambany sa hoentina ampisehoana amin'izy hoe tena tsy milamina i Madagasikara efa nataony zareo io tamin'ny 2017-2018 eto dia manao antsoavo amin'ireo mpitandron'ny filaminana koa hiady amin'io tsy fandriampahalemana vaovao zay firoan'ny sasany eto amin'ny firenena aty manome baiko moa zany mba hamoronana koa hoe système d'alerte zay izy raha vao misy zazavery dia hatramin'ny fiangonana mipaika lakilosy ny président Fokotany mitsoka kiririoka mba ahafantaran'olona misy zazavery any mba ahafahantsika miaraka miady amin'izao zavatra zao tokony itoy ireo fepetra fiarovana napetraka ary tsy andry ny toetra raha hafana toy izao ho ny mpamakafakararam-pirenena mitaky ny fiara-miasany rehetra amin'ny fitondram-panjakana ihany koa raha ny fanaohan-kevitra tsy tokony andry nefa hoe misisy nefa misy 200 na 500 very tsy tamaty zay vao hoe ho atao lara-pahamiana ny fitandrona ny fandriampahalemana zany apetrakatsika eo ambelantanany fitondrana sy mpitondra ny jerena akaiky araka ny teny atao misy an'ireny caméra de surveillance irany tanàna reny afaka mijerena ireny ny fanjakana afaka manao saisie an'ireny ny fanjakana mba hahafana mahita hoe iza siza iza ny manao ny zavatra rehetrarehetra zany na izany ary nefa tsy afaka miasa irery izy rehefa miara-misy lahy ny mpitandro ny filaminana sy ny fokon'olona dia mino fa mora no mifehany io karazana réseau io misy mpaniraka io nahatratra manodidina ny 270 ireo tranga fanjavonana voarakitra manerana ny Madagasikara tao anatin'ny enimbolana faran'izay raha ny antotanisa avy amin'ny tale jeneraly ny polisy pirenena trany very ny 470 ary valo no nisy namono misy ireo efa hita treto raha toka mbola maro ireo karohana na ihany koa tsy nahazona fanampom-baovao intsony fepetra fiarovana no raisiny prefektora n'Antananarivo ihany koa ny fanankatonana toerana fivarotana zava-pisotro misy alkoola rehetra manomboka amin'ny 7 alina izay ny fepetra samihafa fa hita fatiny maraina teo tetsy any Tomadinika avoany Rakotonirina mamiasina Judicael ilay tovolahy tsy hita nanomboka ny alatsinainy lasa teo ka nanaovany fianakaviana ho mbay mitady nentina nanaovana fizahana eny amin'ny BMS ny razana ho ny rainy ity farany izay miantso ny mpitandro ny filaminana izay miantso ny mpitondra hijery akaiky zao zava-misy zao ankilany efa maro ihany koa ireo ray aman-dreny tsy mamelan'izany ny voaka na andeha irery ho fisorohana ny tranga samihafa ankehitriny Daniela Minoso Tahorian'ny fikarohana nandritra izay 2 andro izay ny vata mangatsiaka ny Rakotonirina mamiasina Judicael ilay tovolahy raika 12 taona tsy hita nanomboka ny alatsinainy teo sisa no hita ny fokon'olona sy ny fianakaviany maraina teo tao anaty tatatra 50 metatra tsy lavitra ny trano fonena ny tena Tomadinika avoany tsy mbola fantatra mazavatra eto ny antony nahafatisany ity tovolahy ity ary efa eo ampanadiadiana ny antony ireo tompony andraikitra hoy irainy Tanganazany zanakiny zany tamin'ny latsinainy ariva taloha boly Portugal sy Espagne iny zany amo zany simba le teleako dia vidy crédit izy rehefa miboly amin'ny telefônina dia lasa mivoaka mividy crédit tany izy dia tsy miverina tsony raha tsy izy efa hita faty pankako foana zany zay ny manodidina ny 67 teto an-tanàna manodidina ny Antananarivo ity misy mandeha bisikileta misy mandeha tongotra fa dia iny androany iny moa zany vao hita faty ny oako atao anatin'le tatratratratran'izay fanontanana tatsy any mbola lasa nentin'ny BMS sy brigade criminelle lany amin'ny BMS eny aloha atao jerevandreo zany fa za moa zany hoe maraina lava boda le lohako dia tsy navera zareo nanaraka tany tsony efa dia zanako iny alalabaka amin'ny herinandro izy alevina any Ambatolampetsimo amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra i Rakotonirina mamiasina Judicael ho hiatrany ny fianakaviany ankilany malona ny tranga mampivarahotsana tahaka ireny miaina mitipitipy sy tahotra ary saika manomboka mandrara tsy mamelanjana ny voaka na hiantsena avokoa ny ankamaroany ireo ray aman-dreny indrindra amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao
tsy ny eto an-tananarivo renivohitra ihany fa ny amin'ny tontolo ambanivohitra ihany koa mila mailo ny tsirairay na lehibe na kely manoloana izao zava-misy izao ireo nanio ny heviny. Tena matahotra dia ny an'ny anazy zao ny tena nataoko dia teneko hoe tsy mivoaka ao an-trano fa aleoko mahita azy ao an-trano na manakorotana ary dia za koa miantso telefona misy taxifone eo ampitanay dia miantso matetitetika. Tena manahirana satria amin'ny mahazazany zaza mety tsy tandritandrina izy mitsiritika tampoka dia izay mahatonga ilay antso matetitetika. Ilay izy ny any ataonay zany zao misy police communale zao ray tanàna aminay dia teny izay hoe misy olona miôdôdy rola ohatray zao tamin'ny maraina alohan'ny andehanako dia ny teny hoe misy rola reny manontany olona nefa ilay olona anontaniany tsy olona mipetraka aty dia fa mba hita aloha zany amin'ny commune hoe le police communale hoe miôdôdy mandalondalo matetika fa na izany raha-pina antso foana. Mampatahotra mihitsy aloha le izy amin'le manana zaza ianao tsy maintsy iarahana maso foana tsy maintsy misy olon-dehibe mipetraka foana eo an-tanànako. Tena mampalahelo aloha le zavatra ataony tsy mataotody fa tokony ho raisina ny fipetra sy andraikitra amin'io. Ianao zany tsy afaka mpaniraka na ankizy efa 10 taona ny 11 taona dia tsy azo avoaka zany. Tsy mandefa tsony izay na eny vovomaly izay dia tsy mandefa ankizy tsony satria izay mazava keliko zany mbola eo amin'ny 10 taona eo voalohany. Dia teo izay nampaniraniraka azy miantsena kely fa zao zay tsy afaka mandefa tsony. Mila mitandrina zany ny teny, mila fitandremana dia ny ankizy tsy azo avoavoaka amin'ny tanàna mihitsy. Efa voatandrina ny zanako dia milamina ianao izay. Na io aza ny fepetra ifanoraisiny ireo tompony andraikitra manoloana ity tranga fahaverezan-jaza sy zokiolona ary faty-olona etsiro ity tokony homelo sy hitandrina hatrany ny tsirairay. Ilaina ihany koa ny fifanomezan-tanana ka ilaza sy hampandre ny tompony andraikitra avy hatrany raha misy ny tranga na olona mampiayay eny anivo ny fiarahamonina fampandrenesana anaty fitoniana sy fahamelona. Ao anatin'ireo fepetra mifandraika amin'ny raharaha alatr'olona sy tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao notapahana nandritry ny filan-kevitra minisitra Omaly ny anakana n'ireo tranokala manaparitaka sarisarymihetsika mamofady isan'ny mahatonga ny aforongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Na izany aza ilaina ny mametraka politika mpanabeazana mahomby sy maharitra ihany koa. Entsora Soarimalala no mitaritra ny Antsipriana. Andraisana fepetra rosakanana ireo tranokala maneho sy manaparitaka sary ary sary mihetsika mamofady izay vao marika fa manohitohina ny filaminam-bahoaka araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Antony tsy mitsahatra miaratsy andro manalina ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana manjaka ny herisetra amin'ny endriny samihafa araka ny faneho-kevitra. Lasa toe-tsain'ny tanora malagasy mifaniriana hanamora fiainana ka atao avokoa izay fomba tsotra azahoam-bola. Olana ny fanabeazana eto amintsika no irenana izao zava-misy izao. Vaolana vonjimaka ihany ny famerana na ny fandrarana ny fiparitahan'ny horonan-tsary mamofady fa ny fanabeazana no vaolana fototra. Misy fepetra izay tokony ho raisina tokoa eo anatrehany zany toe-javatra zany farafaharatsiny na tsy ho vita aza ny anafoana azy tanteraka dia ny fampienana ireny tarehin-javatra ireny dia azo atao tsara. Sarotra ho antsika ny ametraka polisy isam-baravarana, sarotra ho antsika ny ambina ny isam-batan'olona amin'izay zavatra ataony. Rehefa mahatsiaro ny olona anankiray fa tsy mendrika ity zavatra anankiray ity ary ny feon'ny fieritreretany no mibaiko azy ho amin'ny fitandrovana ny fahamendrehana maha-olona azy, ny fitandrona ny hasin'ny vatany, ny asarobidin'ny tenany dia ho ainy ny mametra ny ataony sy ny manivana ny zavatra tokony ataony ary fanabeazana no mametraka an'izany ao anatin'ny tsirairay avy. Mibaribary fa mahatonga ny firoboroboniny ireo karazana tsy fandriam-pahalemana mitranga eto amin'ny firenena amin'ny fisiany ireo tranokala ireo. Ifandrimina ireo ministera sy ny masoivim-panjakana voakasika rehetra amin'ny fanatanterahana ny fepetra noraisina araky ny filan-kevitry ny minisitra Atrandy. Tsy vao izao fa ifantoana amin'ny marina ny paritahiny ireo sary sy horonan-tsary mamofady saingy tsy mbola nisy fandraisana andraikitra matotra. Misy adidy lehibe mipetraka amin'ireo sehatra mitaiza tanora tafiditra ao anatin'izany ny sekoly, ny fiangonana ary fikambanana samihafa misehatra amin'ny fitaizana tanora indrindra ny fanjakana izay tokony hametraka politika mpanjakana mirindra, mitohy ary mahomby. Tafiditra ao anatin'izany fanabeazana izany ny famerana ny ankizy tsy hijery horonan-tsary tsy zakany saingy toy ny sary mihetsika feno herisetra izay andraikitra lehibe ankinina amin'ny iray aman-dreny.
avelantsika eo ny vaovao manodidina an'izay trangana alatr'olona sy tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro eto amin'ny firenen'izay fa hiatrika fivoriana tsy ara-potoana ny antenimera-pirenena araka ny fanapahan-kevitra noraisina tao anatin'ny volan-kevitra minisitra Omaly ihany koa tokony hafangan'ireo solombavam-bahoaka ny fanandiniana ireo raharaha momba ny fanadiadiana parlementera izay isany andrasan'ny vahoaka malagasy ihany koa raha ny faneho-kevitra tamin'ity androan'ity rina fitiavana. Hiverina iakadapa indray hiatrika ny fivoriana tsy ara-potoana amin'ity taona ity ireo solombavam-bahoaka araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly raha toa ka ny farana ny zoma 3 Jolay lasa teo ny fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity taona ity. Tsy mbola voafaritra mazava hatreto ny daty raikitra hanatanterahana io fivoriana tsy ara-potoana io araka ny famitam-baovao azo tamin'ny solombavam-bahoaka fa mety hanomboka amin'ny herinandro ambony io izany raha ny loharanom-baovao voaray. Hodinihina mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana fanondroany amin'ity taona ity ireo raharaha fanadahadiana parlementera miisa 7 ka tafiditra ao anatin'izany ny fitoriana ny filohateoloha Andry Rajoelina sy ny raharaha fitantanana Jirama lahadinika ho resahana ihany koa ny fandaniana ireo tolo-dalàna sy ny volavolan-dalàna tsy mbola voadinika nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany iny toy ny tolo-dalàna mahakasika ny fitsinjaram-pahefana isan'ny andrasan'ny mpanara-baovao sy ny vahoaka malagasy ny tohy ny fitoriana ny filohateoloha Andry Rajoelina tamin'ny fandikan-dalàna izay anenjehana azy efa nodinihina tao anatin'ny asambomera ity raharaha ity raha ny nambarany ministry ny fitsarana izay nampanantena fa tokony ho vita tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany iny saingy tsy mbola vita izany hatramin'izao mandritra ny solombavam-bahoaka hanafaingana ny fanadahadiana ilay raharaha fanenjehana any Andry Rajoelina sy ny firongony hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika ahafahana miroso amin'ny dingana manaraka amin'ny fandefasana ny dossier eo anivon'ny fitsarana avy na ny HCJ izay fahefana afaka mitsara filohampirenena araka ny voafaritry ny lalàna. Miandry rantsika amin'izao tsika miteny zao ny calendrier na ny agenda miainga eo anivon'ny antenimera-pirenena indrindra ireo raharaha mafana rehetra ny 46 kilo d'or ny 73 kilo d'or zany rehetra zany zany raharaha mafana izay tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra ho an'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna dia andrasan'ny vahoaka malagasy ihany koa satria tsika hatramin'izay dia zay hoe rehefa hiverina amin'ny tany-dalàna dia tsy misy ny ambony lalàna noho izany zany ny fampiarana ny lalàna ny tena zava-dehibe tsy tokony misy mihitsy zany ny fiazoazoaona tsy andraisana fanapahan-kevitra tena tokony ho vitaina mihitsy satria efa enim-bolana lasa zay no nanariny ny vahoaka malagasy ny amin'ny raharaha Andry Rajoelina Tsay Christian sy ny firongony dia tena tokony mihitsy zany ao anatin'izao session zao ary tokony aneo an'izany bonne volonté zany ny solombavam-bahoaka Madagasikara. Ireo fanadahadiana parlementera miisa 7 izay ahitana ny raharaha fitantanana ny Air Madagasikara, ny mahakasika ny harenan-kibon'ny tany Ambatovy, ny tetikasa Bazy Toliara, ny fitantanana ny zotra Andalamby FC, ny fitrandrahana ataon'ny orinasa KMM, ny raharaha Jirama ary ny fitantanana ny filohateoloha Andry Rajoelina. Ity faran'izay mizaka zom-pirenena frantsay efa nametrahany tanora GNZ fitoriana ny volana Desambra 2024 noho ny famadihana ny tanindrazana sy ny vahoaka malagasy, ny fanararaotam-pahefana sy ny fanetsikitsahana ny lalampanorenana malagasy isany anenjehana any Andry Rajoelina ihany koa ny fanamparam-pahefana fampiasan-kery tamin'ny tolom-bahoaka 2024 ny fanodikodinam-bola ampanjakana ny fahaverezan'ny vola 4 miliara ariary sy ny sisa mihamitra lava ny fandinihina ity raharaha fanenjehana ny fitondrana Rajoelina ity ka andrasana izay fanapahan-kevitra raisina solombavam-bahoaka mandritra io fivoriana tsy ara-potoana ho avy io. Vaovao ny toe-karena vetivety iresahana ny Siapiarina Lavanilina. Manimba ny tsena ny Lavanilina sy mampiena ny vola raisin'ireo tantsaha ny avidin'ny Lavanilina farany ambany izay napetraky ny fanjakana raha tsy ilaza afa-tsy ny osavao ireo tantsaha mpamokatra avy any an-toerana. Antony takian'izy ireo ny anafoanana izay fepetra izay sy ny anafainganana ny fividiana ny AVM na ny Alliance de Lavanille Malgache ny vokatra any an-toerana. Doratsika ny Antsipriany. Tsy afa-po tamin'ny vidiny lavanila napetraky ny fanjakana ireo tantsaha-mpamokatra lavanila ao amin'ny fatra Sava sy fatra Tsinanana. Takiana ho ireto farany anafainganana ny fividianany AVM ireo vokatra lavanila maitso, tsy ny fanafoanana ilay prix plancher izay napetraky ny fanjakana. Ny vidiny lavanila izay iray alina ariary isaky ny kilao ny lavanila mirefy 13 cm no mihoatra, raha 5,000 ariary kosa ny latsaky ny 3 cm. Le prix misy aminay aty mbola akeke 5,000 fô le ividianan'olo ampivanga aminay aty. Le lava
misy volovolo vahoaka mba nepilakana tsy tonga mety lavanina efa mato de mato afaratra lasa tsy mahazo prix zegny zay amin'ny le madinika ty lasa prix ny efa lany lavanina zay boky volany aveny zegny fa mangataka fitondram-panjakana mbo agnaboky vola izy ave foagna prix plancher afa mato de mato ny lavani ato zegny le tegna fa ankilany hividy tahirina lavanila efa voahomana amin'ireo mpandrarany fanjakana amin'ny alalan'ny AVM na ny Alliance de Lavani malagasy ampihenana ny tahiry be loatra sy anarenana ny vidiny lavanila raha nanao antso fahalinana na appel à manifestation d'intérêt ny 4 jolay lasa teo hatramin'ny 10 jolay no ahafahan'ireo mpandrarany misy soratra anarana amin'izany hividy 320 taona ny fanjakana amin'ity dingana ity ho takalon'izany tsy maintsy mividy lavanila maitso amin'ny tatsahatra amin'ny 520 amin'izany sy 2 taona amin'ny vidiny 5 ariary isaky ny kilao lavanila fohy sy R1 isaky ny kilao lavanila lava ireo mpandrara voafantina amin'ity appel à manifestation d'intérêt ity ny vidiny lavanila efa voahomana tahaka ny lavanila mainty izay hovidiny AVM 5,4 sy R1 isaky ny kilao lavanila mena kosa 5,2 sy R1 isaky ny kilao kehitra amin'ny vidiny R7 isaky ny kilao antonanovana izao ny fidobahany tahirina lavanila ka niteraka ny fidina ny vidiny no ny fihenan'ny fangatahana avy any ivelany ao anatin'ny fiatrehana ny fanadina mpanjakana amin'izao fotoana izao osika sy fisolokiny ireo laza adina hita miely tao anaty tambazotra tserasera Facebook tao anatin'izay andro vidy sy ny atrehana ny fanadinana BEPC zay efa misy ny faninjehana ireo tomponantoka mampisavorovoro ny sain'ireo ray aman-dreny mpiadina ankehitriny ontso fifaliana no mitatitra ny antsipriana hita fa nisy fanaparitahana laza adina tao amin'ny tambazotra serasera Facebook nandritra izay andro vitsivitsy ny atrehana ny fanadinana BEPC izay tranga izay mety ampizara roa ny fahafahan'ireo mpiadina ao ireo mianatra mafy de afaka fa ao koa ireo omena fahafahana maimaim-poana arak'izany sahiran-tsaina ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny indrindra ireo nandany vola nandritra ny 10 volana nanambarany teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa osika sy fisolokiana avokoa izy ireny ary nisy ny fepetra noraisina amin'ny fanenjehana ireny mpisoloky ireny akoatra ny fitoriana napetraka ka teny amin'ny sapandraha raha miandraikitra izany hiaran'ny famaizana enjana araky ny lalàna manan-kery izay tratra ary tsy maintsy ampahafantarina sy ho tanterina vokatra izany fepetra sy famaizana izany ho lesina ho any rehetra ary fitandronana fahadiovan'ny fanadinam-panjakana tsy voazimazimba andreo mpisoloky tena maizimaizina mihitsy satria le zaza zany tsy maintsy mba atao mba mafana le sakafo haniny zany dia manatitra vary koa zay satria hitanareo ihany moa le ty le hôtelim-bazaha sarotsarotra ihany le hitsofoka amin'ny hôtelim-bazaha ihany dia aleo mitondra aloha hafa ihany izy nianatra nandritra izay 10 volana izay farany tsaotsaondra ihany siana vao mainka mikorotana ny lohany raha hoe misy manelo tsaotsao fa izay zany ny anay le fahaizany zany ny anay nendrasanay aminazy dia izay koa manao fanantenana fa ho afaka izy tsy maintsy arovana ny fanadinam-panjakana tahaka izao tsy maintsy enjehana araka izany ireo mpisandoka ho fanajana ny lalàna sy ampitovizo eo amin'ny sampiadana amin'ny rafim-panadinana mpanjakana miresaka an'izay fiatrehana sy fanomanana fanadina mpanjakana izay sika fa ny fanadina mpanjakana baccalauréat miara-mientana amin'ny fanatanterahana ny fanadinana milamina mangarara sy tsy mitanila ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao manamafy ny fiarovana sy ny filaminana hahafahan'ny mpiadina hiatrika ny baccalauréat ny ministera amisahana ny fiarovana sy ny filaminana manohana ara-pitaovana ihany koa ankilan'izay ny ministera ny fampiroboroboana ny aitao araka jimirindra ho fanohanana ny fikarakarana ny fanadinana baccalauréat 2024 nanolotra solosaina miisa 700 ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny ministeran'ny fampiroboroboana ny aitao araka jimirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ireo solosaina ireo izay anampy amin'ny fampitaovana ny ministera sy ireo université mpanjakana manirana ny nosy ny fanomezan-danja ny tanora fanaovana indrindra ny laharam-pahamena ny fanabeazana ao anatin'izay sehatra izay indrindra no antony izoronay molotanana ny ministera amin'ny fampitaovana ahafahantsika mba manana ny mangarara indrindra fa ny hafanganam-pandeha ihany koa izay azo
isika amin'ny alalany fampiasana ny teknôlôjia. Zay no antony angambany a dia ministera dia mijoro hatrany manomtanana ary nyzatratrany mahafahantsika mivoatra manaraka ny teknôlôjia. Partenario TV zay saizana be fona maneranareo politika fampitanareo izy dia rehefa jaro zay izy ampiasana amin'ny fikarakarana ny baka satria misy fitaraina atao amin'ny fikarakarana ny lotobaka hoe mitsampy valopolo mitsampy zato mitsampy zao na mila zato izy mahitsy Madagasikara amandreo mihoatra no tanterahina nandritra izany ny fifanaovany sy ny fifanarahampiaramiasa hanamafisana ny fiarahamientana eo amin'ny ministera rontonta. Dia izay ihany koa no entintsika misendivedivety ao anaty doka fohy aza misaraka amin'ny ary. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Salam adoubko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil manakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refizety Itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ni goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise et coco si parfum maro isan-karazany Jimina avy roche alle tegna top Mina mety amina. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 7 juillet seulement. Yes. Nifahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, angampiasa izy ary mahafapo hatrano ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitr'asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra
tsy miova ny kalitaony mahomby hatrany tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafy orina no avy. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity. Aravina mandritra ny 3 andro ny fehi-kevitra voaray tamin'ireo tanora manerana ny faritra 420 taorian'ny fidinana ifotony izay natao na izany aza. Malalaka ny faneho-kevitra ho an'ny tanora hitondra ny etaetany sy ny fomba fijeriny hanatsarana ny fiainany malagasy sy ny firenena iray manontolo. Kaeton Andriatsilavo. Fanovana rafitra, ny lalam-panorenana, ny fomba hiatrehana ny fifidianana, ny fanarenana ny toe-karena sy ny sosialy, ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro, ary ny anjara toeran'ny tanora eto Madagasikara amin'ny fiatrehana sy ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena. Manodidina ireo amin'ny ankapobeny ny hevitry ny tanora manerana ny nosy. Rehefa natao ny fakakevitra, ny ainga avy any fotony, tamin'ireo faritra misy 420, natomboka androany, ary aharitra 3 andro arak'izany. Ny atrikasa mola volana ireo fehi-kevitra natolotr'ireo tanora hirsona amin'ny fanovana sy ny fanavaozana eto Madagasikara. Ireo tanora izay tsy ho avy intsony fa efa mandray an-tanana ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny firenena. Tombony lehibe nomeny mpitondra amin'izao fotoana izao antsika izao sehatra ahafahana manao hevitra izao. Tombony lehibe nomeny ty firenena ty antsika ny fahafahantsika nitaky tamin'ny taona lasa ary ny fahafahantsika maneho hevitra ary mitondra ny anjara birikintsika mba ahafahana manarina io ataontsika hoe rafitra ny maharana ty firenentsika ty ary indrindrindrindra ny ataontsika hoe hoaintsika miatriky ny Madagasikara rapitso sy afaka pitso satria ny tanora dia tsy ho avy intsony zao fa efa mandray an-tanana ny androany nyty Madagasikara ity ary tompona ndraikitra koa isika amin'ny rahampitso nyty Madagasikara ity ka zay mahatonga ny manentana foana oka tsika mba hijanona amina tsikera fotsiny fa avadio tolo-kevitra izy ireny mba hanampy ny tanora namantsika maro samihafa, hanampy ny mpitondra ary indrindra hanampy an'ity Madagasikara izay hitambarantsika ity. Aorian'ny fandravonana no avoaka ho hitan'ny malagasy iray manontolo ireo etaetan'ny tanora ireo, ary mbola edina hevitra mandritra ny 3 andro eto Antananarivo renivohitra indray aorian'izay, mialohan'ny hirsona amin'ny dingana manaraka. Tsy maintsy raha maso akaiky ireo fehi-kevitra ireo, ka tsy hisy very izay hevitra sy faniriana etaeta narosy ny tanora isaky ny faritra. Mba tsy hampisy ahiahy amintsika tanora namana satria atsika no niaraka namola volan'igny tagny satria zay tanora hitanareo ireo no niaraka ny paritaka tamintsika tany amin'ny région namola volan'igny mazava ny avitrantsika avy tagny hoe azo atao misy latsaka, azo atao misy miova ka zay ny atopitsiny aty miaraka ministère miaraka amin'ireo partenaire technique et financier anao an'izay zavatra zay. Eo ampiandrasan'izany malalaka ny sehatra ahafahan'ny tanora maneho hevitra hitondra ny etaetany ny fomba fijeriny hanatsarana ny fiainan'ny malagasy sy ny firenena iray manontolo ho fisorohana mialoha izay mety tsy fahafampo amin'ny fotoana hiatrehana ny fikaonan-doha-pirenena. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Jovenas Ambatolampy amin'ny lalam-pirenena fahafito, tobin-tsolika fahafito amby 10 amin'zato ny Jovena Madagasikara. Manaraka ny fenitra ary manaja ny kalitao, ahitana ihany koa ireo tolotra rehetra takin'ny mpanjifa amin'izao vanim-potoana izao honina saina. Ho fanatonana tran'ny mpanjifany, nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny Jovenas tobin-tsolika fahafito ambin'ny 10 amin'zato an'ity orinasa ity izay napetraka teto Ambatolampy amin'ny lalam-pirenena fahafito. Nanome voninahitra izany ireo tompon'andraikitra isan-tokony atao anatin'ny district Ambatolampy. On est le plus grand réseau de Madagascar et on a bien l'intention de continuer à avancer là-dedans et au-delà de la fierté qu'on a effectivement de notre réseau, c'est également l'innovation qui nous porte chez Jovena. On est finalement les seuls à Madagascar à avoir une control room pour vérifier effectivement tout ce qui se passe sur nos stations, à avoir des labos mobiles pour vous garantir une qualité produit qui font plus de 200 tests par mois dans tout le territoire. On a également, on est le premier réseau à avoir des contrôleurs de piste sur l'ensemble pour garantir que 1 litre vendu, c'est effectivement donc 1 litre dans vos réservoirs. Et c'est vrai qu'ici l'inauguration c'est l'occasion pour nous de rappeler le lancement de notre nouvelle gamme de carburants additivés. Plus de performance,
plus de puissance et plus de qualité, tout ça au même prix. mariky ny fandrosoan'ny tanàna fa ihany koa famalinan'ny filan'ny mpanjifa ny fisokafan'ny Jovena Soa eto Ambatolampy. Ny Jovena izay mampiasa ny carburant additive Premium Plus mampatanjaka ny fiara ary efa voapirofo tamin'ny rally Jovena farany teo. Voakarakara ary salama tsara ny fiara amin'ny solika tsara kalitao fa maro ihany koa ireo atolotra ireo olona tonga eto amin'ny Jovena Soa. Tobin-tsolika sahala amin'izao zany dia lalan-drà iray raha oharina amin'ny olombelona mampifandray amin'ny Madagasikara ary zava-dehibe indrindra ho an'ny tanàna eto Ambatolampy zany ny fisokafan'izao satria ho fampandrosoana hatrany ny tanàna aloha voalohany indrindra ary faharoa manarak'izay ihany koa mba ifitohizan'ny fanohizan'ny olona ny dia na izy hianatsimo na izy hianavaratra. Zay ny zava-dehibe ny sokafan'izao station Jovena vaovao eto Ambatolampy zao. Ny mampiavaka ny Jovena indrindra ho antsika izay mpampiasa station zany dia mampiavaka azy zany ny resaka voalohany aloha ny botika. Misy ny rehetrarehetra mihitsy zany ny botika. Ny filantsika rehetra zany rehefa mandalo station Jovena tsika indrindra fa ny Jovena eto Ambatolampy dia nataonay mihitsy zany hoe ny ahafapo anareo mpandalo eo amin'ny zavatra rehetra izay filana ilanareo. Eo koa ny point chaud zany io karazana restaurant mihitsy zany io afaka mandraina ny rehetrarehetra mbola misy na commande hatramin'ny anniversaire sy ny sisa dia raisin'ny station Soa daholo zany eto amin'ity tanàna Ambatolampy ity ary zay ny tenenako hoe fampandrosoana ny tanàna ny fisian'ity station Jovena eto Ambatolampy ity. Mialoha ny dirana ny tanàna Ambatolampy tsy lavitry ny station de pesage no misy ny Jovena Soa raha avy any Antananarivo. Vonina nome fahafampo ireo karazana fiara manomboka amin'ny fiara vaventy, taxi brousse, fiaran'orinasa na an'olon-tsotra ny Jovena Soa Ambatolampy. Firaisan-kina sy fifangatiavana no hita soritra tamin'ny endrika ireo vehivavy mikambana ao anatin'ny vaiavy Sofia tsy mifanary ao Mahajanga nandritra ny lanonana fankalazana fahatratrarana ny taom-baovao ny farany herinandro teo. Fotoana izay nanamarian'izy ireo niaraka ihany koa ny lalakizorana, namaritan'izy ireo niaraka ny lalakizorana sy tondrana ny fikambanana ahafahana mampiroborobo ny fikambanana any an-toerana ankehitriny. Manamafy ny fitsanganana ara-panjakana ho an'ny fikambanan'ny vehiavy Sofia tsy mifanarety Mahajanga ny lanonana manetriketrika ny fampiarabana tratrarana taona vaovao ny farany herinandro teo izay nikarakara ny fikambanana miaraka amin'ny iray mpiay azy ireo ka nafatesana omby miisa 4 natao novokena amin'ny tampihavanana. Ny fikambanan'ny vehiavy Sofia tsy mifanary dia ahitana solotena n'ireo distrika rehetra mandrafitry ny faritra Sofia iny ho an'ireo monina sy mipetraka aty Mahajanga ka nisan'izany koa ny Abongo. Nagnambara zany fomba ofisialy ny fikambana vehiavy Sofia tsy mifanary tamin'ny reto aman-dreny ary nanolotry ny membre de bureau koa tamin'jare zany votoatiny niany ary soragna manokagna zany Andriamatoa sy babany maro izay nanolotra ny omby roa tamin'ny fety isoragna koa ny Monsieur Vipanina ame homby raiky soragna koa Monsieur Bea nagname homby ny vehiavy Sofia tsy mifanary dia fikambanana sosialy ary tsy magnavakavaka foko tsy magnavakavaka tany aviagna kofa magnaraka fitsipiky mifehy ny fikambana dia raisina tagnandroa ary raha kao tegna milamigny. Manomboka izao i Andriamatoa sy no mandray tanana sy miay ny fikambanana Vivaso TMM na fikambanan'ny vaiavy Sofia tsy mifanary eto Mahajanga izay lehilahy mamoditra eo anivon'ny fiarahamonina sy fantadaza amin'ny fanaovana asa sora mbola eto Mahajanga ary izy ihany koa no nahatotsy na fotsy ity lanonana nampitambatra iray indray ny vehivavy Sofia. Ny mahafiloam-panorona ny fikambanana ny tenako mahafaly mahita ny fikambanana mijoro ary te rahantsika mahita fa matanjaka reo io tegna matanjaka ary maro ary hita ny filaminana ary zay natonga ny tenako tsy nisalasala na ny metanana satria ny tenako dia mitondra ny prezidanty viavy Sofia tsy mifanary ray aman-dreny ary na risika anakay nanampy azy hitako ny fandesany fikambanana fa tena hainy ary vitany ary matarik'ologno izy ary mahazaka mitondra ny fikambanana zay ka mendrika azy raha ohatra ka omena tanana izy. Tao anatin'ny fifankatiavana sy firaisan-kina tanteraka no nankalazan'ireto vehivavy mikambana ao amin'ny fikambanan'ny vaiavy Sofia tsy mifanary ireto ny lanonana fampiarabana fatratrarana ny taona vaovao izay nikarakarana tato amin'ny La Promenade ny sabotsy fa 4 ny volana Jolay lasa teo izay teo ambany ny fanomezam-boninahitra n'ireo manam-pahefana teto Mahajanga.
Antolany andro vetivety velaratanina mpandrara ao mana fiafina Saint-Luc anatin'ny commune ambanivohitry Matalaky district Antolany andro izay efa nazony titre ara-dalàna notakin'ireo mponina amin'ny fanjakana ny hanafoanana azy amin'izao fotoana izao. Maro ny teboka mampana ireo mponina ka anton'izay fitakin'izay. Tsy maintsy hojerena ny marimaritra iraisana ho ireo tompon'andraikitra isana mbaratonga ny notarian'ny lehibe ny faritra Anosy sy ny solom-bava-bahoaka ny Tolaniaro nanadiadiny zava-nisy tany antoerana. Ndao rahantsika ny fanampanazavana. Sy maintsy jerena ino no marimaritra iraisana manao akory ny fandamina raha roa ny lalana raha roa na sika mifanaiky mifanoha mijery ny marimaritra iraisany na sika zeray reraky sy misy manatombony amin'ny ali izay nanomezasika aloha vahaolany hoe ino raha ny fagnarahasika. Voalohany dia mikasika ny lalana izay mamonjy ny sisin-dranomasina efa nesorina tao anatin'ny tokotany izay lalana ahafahan'ny fiara rehetra mivezivezy mamonjy ny moron-dranomasina ary manoloana ny ranomasina sy io tokotany io dia mbola misy ihany koa aza terrain na toerana nataon'ny fitobian'ny mpanjono izay eo ambany titran'ny service-ny pêche. Ny farany dia mikasika ny fivelomany ho an'ireo vahoaka ao Saint-Luc. Efa ambolana maro izahay no fanerasera sy niaraka tamin'ireo vahoaka ireo ary mbola vonona ny ara-monina amin'izy ireo. Nalindo tanora maro ny salon de la relation client et des métiers du digital izay nokarakarainy ny ZRK event izay nanomboka androany ary farana ny 10 jolay ho avy izao. Efa maro amin'ireo tanora no miroboka amin'ny tontolo nomerika sy ny tontolo ny call center amin'izao fotoana ka sihatra iray ny onan'izy ireo mivantana tamin'ireo orinasa samihafa ity hetsika androany ity. Maro efa antondra antota taratasy ihany koa noho ny fampidirana mpiasa mivantana nandritra ity hetsika ity. Ndao rahantsika ny fanampanazavana. Misy zao orinasa izay tonga dia manao speed recruiting mihitsy, zany hoe tonga dia manao test eo dia manao mampanao formation ry zareo dia misy tonga dia mandray ny CV anao eo. Zany eo koa zany ireo orinasa koa nefa ny sy centre de formation izay mampiofana fotsiny ho an'ireo olona izay te halala bebe kokoa amin'ilay sehatr'asa. Tamin'ity deuxième édition ity dia manodidina ny roapolo eo zany hoe plus de 20 eo zany ny entreprise sy centre de formation hita amin'ity salon de relation client et des métiers du digital ity. Ny alaiko aty aloha zany postula le resaka call center dia be da be ny proposé zareo fa afaka be dia be choix dia misafidy fotsiny. Au lieu de hoe andeha hitety orinasa ery dia ato le izy tato dia développer tsy etsy dia misafidy fotsiny. Ny safidiny tonga dia hiasa satria amin'ny efa raha malala ihany fiainana amin'izao dia izay ihany koa no entsika manakatondray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny raha-pitsondray ary tombo kilasy tombo vavelo matompoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Uprime vous a présenté ni vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. Vous a présenté ni vaovao. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona.
Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Mety aminao. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.